Inona avy moa ireo soa mety ho azontsika avy amin'ny famakiana ny soratra masina? Anasako an'olo izay amin'ity fandarina universeny ity satria misy teny fitahiana marina sy mazava mety ho voaraintsika avy amin'izany hoe fandiniana soratra masina izany sy ara ohatra. Voninahitra ho an'Andriamanitra ary fitahiana sy ny fiadanana kosa ho antsika. Miarabanao mirary soa rehetra ho anao ao anatin'izao fanokanana fotoana na an-tambajotra na amin'ny fahitalavitra izao hijerena sy andiniana ny soratra masina. Andesika aloha hivavaka e. Andriamanitra misaotra betsaka fa manana an'izao fotoana izao zahay. Tianay sitraka indrindra raha ho tarianao lalana hahatakatra ny tianao ambara. Ary tsy izany ihany ary fa hafantatra hoe misy fitahiana be kay azo avy amin'ity fandiniana soratra masina ity. Atoroy anay izany anio. Miaino anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misy fitahiana tokoa ve ity mandinika soratra masina ity? Misy ny olona mihevitra azy ity mantsy hoe mampalaza dala ary izy ireny rehefa atao be dia be loatra. Misy ihany koa ny mieritreritra eo amin'ny fiainana hoe io indray kely dia kely fotsiny dia vakiana kely fotsiny fa io tsy aro takatra ao daholo io. Dia misy fomba fijery maro samihafa amin'ity hoe soratra masina ity. Fa isika moa anatin'ilay lohevi-dehibe izany ilay hoe fomba fandiniana ny Baiboly dia ndao isika ahafantatra koa inona izany fitahiana izany. Ianao izao mety mamaky Baiboly, mandalina Baiboly mihitsy ary amin'ny alalan'ireny hoe concordance, ao ihany koa ny raki-bolana maro samihafa. Amin'ny findainao mety misy an'ireny raki-bolana momba ny Baiboly ireny, fandalinana ny Baiboly manokana izany. Dia ilaina mihitsy izy ireny satria misy zavatra tokony ho fantarina anatin'izy ireny. Misy koa ny tahirin-kevitra fanampiny izay avy amina mpanoratra kristianina araka an'Andriamanitra azontsika arahana hanamafisantsika izany fandiniana soratra masina izany. Fa izao koa azo atao koa mandeha mivoaka eny amin'ny zavaboary, anivon'ny zavaboary eny dia miaino Baiboly. Izany hoe tsy mamaky ianao izany fa alefanao amin'ny finday ilay izy na amin'ireny speaker hoy isika dia fanamafisam-peo kely izany dia miaino no ataontsika. Azo atao koa nefa ny manasa namana ao anatina vondrona kely dia miara mamaky, miara mandinika soratra masina. Izany mety daholo izany rehetrarehetra izany rehefa manaiky an'ilay dingana isika hoe tarihan'ny fanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka dia mandinika. Fa izao mantsy, inona ilay tombotsoa? Ny olona tsirairay avy rehefa mandinika soratra masina dia mahita hoe ny any tombotsoa raisiko avy amin'io aloha dia mahery matanjaka marina izay. Tombotsoa ray voalohany izay. Ary tsy azo dinintsika mihitsy izay fa tena aprisihana antsika hoe ataovy izay. Mandinia soratra masina arak'ilay fomba dia ho hitanao tokoa fa tena ahery sy atanjaka ianao. Tsy mijanona eo nefa ilay izy fa mbola misy fitahiana anankiray faharoa ihany koa. Dia izao ny mizara amin'ny hafa. Rehefa mizara amin'ny hafa ianao dia fitahiana ihany koa izay. Ary lazaina mihitsy izany hoe fitahiana roa sosona tsy arak'izay hieritreretantsika azy na andraisantsika azy dia hoe fitahiana amin'ny fandiniana soratra masina ity. Rehefa mizara amin'ny hafa ianao dia lasa misy fifanankalozan-kevitra tafavoaka indray ao. Ary izay fifanankalozan-kevitra izay tena mampandroso dia mbola tombotsoa raisina ihany koa izay. Fitahiana raisina ihany koa izay. Ampirisihana antsika mihitsy ny hanao an'izay. Izany ilay izy. Ary manampy ny saintsika io ho lasa mandalina zavatra kokoa. Mandalina araka ny fanahy masina, araka ny fitarihan'Andriamanitra avy any ambony. Dia izao ihany koa ny bokin'ny Isaia ohatra dia mampanantena hoe misy fiantraikan'ny lalina amin'ny hafa ihany koa inge ny fandinihako ny soratra masina. Fa tsy hoe za fotsiny fa ny hafa ihany koa izany mahazo tombotsoa amin'ilay izy rehefa atokantsika iarahana amin'Andriamanitra mihitsy izany hoe fandiniana ny soratra masina izany. Ilay tombotsoa na ilay fitahiana izany voalohany dia hoe mampatanjaka ilay izy. Ny faharoa kosa amin'ilay fitahiana roa sosona dia hoe mampahery ny hafa ilay izy. Ary izay raha manaiky an'izay ianao ka miditra amin'izay fifandraisana izay amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa, fifampizarana, dia tena hitanao izany hoe fiadanana nomen'i Kristy ho anao, entina miaina izany. Izany ilay zava-dehibe satria mila mametraka fiovana ao amin'ny fiainana zasy ianao. Inona ilay fiovana atao? Misy ny fanavaozana ilaina amin'ny fiainana fa misy ny fiovana mihitsy koa tokony atao dia izao hoe andao hampatanjahana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Izaho mifandray akaiky amin'Andriamanitra amin'ilay fomba izay efa tentsika tany aloha. Ary Andriamanitra manatanjaka ahy, manome hery. Dia rehefa avy eo amin'izay izay zavatra izay kosa zaraiko amin'ny hafa
anatanjaka ny hafa ihany koa. Dia rehefa manao an'izany isika rehetra amin'ny fiainana andavanandro, dia inona ny farantsika? Mahery daholo any anatin'ny toeram-piasana, ny amin'ny toeram-pianarana, ny amin'ny toeram-pivarotana, ny amin'ny toerana rehetra izay anaovantsika ny adidintsika isanandro, dia izay ny fampizarana. Dia voaroaka ho azy ny teny ratsy sy ny fisainandratsy sy ny zavatra rehetrarehetra izay mahazatra. Izany ny tadiavin'Andriamanitra amiko sy aminao. Andriamanitra mpatanjaka antsika mihitsy amin'ny fitiavana mandinika ny soratra masina, entina mba afaka ny safidinao, vavaka isika. Tompo Andriamanitra, natorinao anay teo ireo fitahiana roa sosina, fa sady mampahery ny tena mandinika ny soratra masina dinihana no mampahery ny hafa ihany koa amin'ny fifampizarana. Ampaherezo zahay mba ho tiany izany, ary tena anaiky anao mihitsy eo amin'ny fiainana, fa ianao no miresaka aminay. Ampio izay amin'ilay fametrahana ora raikitra ifandraisana aminao mba tena hahazo sy hahitan'ny tombontsoa voka-tsoa avy amin'izany. Dia ny fiadananao ny omba ny tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.